Araky ny zava-misy manerana ny université moa eto Madagasikara na ny université sasatsasany momba ny vatsim-pianarana dia mandray andraikitra hatrany ny fitondram-panjakana ny gouvernemanta ary manatanteraka ihany koa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nisy fivoriana izay niarahana tamin'ny membre ny gouvernemanta izay voakasika izany, izany hoe ny ministera ny toe-karena sy ny teti-bola, ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, izay fivoriana moa nitaritiny Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Manao izao fampahafantarana izao ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa araky ny tapaka tamin'izany fivoriana natao niarahana tamin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta zany, dia ny fitondrana hatrany vahaolana ho amin'ny vatsim-pianarana ary resaka karamana PAT na ny karamany mpandraraha. Ka noho izany, tapaka dia aroso ny fandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny volana fahadimy izay misy amin'ireo université nefa nandray izany, misy kosa nefa tonga ny atoerana ary mikarakara ny fizarana zany, ary dia nampina vatsim-pianarana ho an'ny volana fahaenina sy fahafito izany vatsim-pianarana izany. Izany hoe vatsim-pianarana volana fahadimy, fahaenina ary fahafito no horaisin'ireo mpianatra sy hositrahan'ireo mpianatra rehetra ho an'ny université manerana ny Madagasikara ho alohan'izao fetim-pirenena izao. Ho an'ireo kosa retardataire na nisy réclamation noho ny antony maro samihafa dia hisitraka ny fampitaovana sy ny vatsim-pianarana izay tsy mbola niraisiny mihitsy izy nanomboka ohatra ny volana voalohany ka hatrany izany volana fahafito izany. Tsara ny manamarika fa efa misy ireo université mamarana ny taom-pianarana, misy kosa ireo izay eo andalam-pamaranana n'izany taom-pianarana zany, izay nitombanana sy ny vinavinaina ary nitapahana moa tamin'ny COPRIES fa amin'ny faran'ny volana Jolay no hifaranan'izany. Misy kosa ireo université moa mbola nisy fatarana kely noho ny valanaretina Covid-19. Manao ihany koa an'izao fampahafantarana izao ny fitondram-panjakana, ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa tsy maintsy hisitrahan'ny mpianatra feno ny vatsim-pianarany, izany hoe 9 volana mandritry nyilay taom-pianarana, 9 volana izay hifarana amin'ny volana Jolay. Any amin'izay volana Jolay izay zany no andefasana indray ny vatsim-pianarana ho an'ny volana fahavalo sy ny volana fahasivy miaraka. Mahakasika ny karaman'ny mpiasa kosa na ny mpandraraha dia miroso amin'ny fandoavana hatrany an'izany karama izany ny fitondram-panjakana. Izany rehetra zany dia ho tanterahana mialohan'ny fety pirenena mba hahafahan'ireo mpiasa izay efa niandry fatratra n'izany karama zany hatrin'ela hanao fety ampilaminana sy ho fitsinjovana ihany koa ny maha-olombelona. Koa eto am-pamaranana ary dia manao antsoavo amin'ny mpiasa mpandraraha rehetra manerana ny nosy, miantso ny mpianatra rehetra manerana ny nosy mba ho tony eo ampiandrasana an'izany fandaminana sy fikirakirana an'izany famoahana ny vatsim-pianarana sy ny karama izany. Efa tapatapaka matetika ny taom-pianarana noho ny ady mafy izay atrehantsika mahakasika ny valanaretina Covid-19, koa dia entanina ny mpianatra rehetra, ny mpandraraha ary ny tompon'andraikitra rehetra eny amin'ny anjerimanontolo-mpanjakana mba hitsinjo mandrakariva ary hitandro an'izany filaminana izany ahafahantsika mamarana ny taom-pianarana araky ny tokony ho izy sy amin'ny fotoana izay ny fanomezana.